Mirona amin'ny tontolo ny fandrarana avokoa ny akamaroan'ny tanora malagasy amin'izao fotoana, saingy ao anatiny hiasehatra tsy ara-dalàna noho ny tsy fisian'ny tolotrasa eto amin'ny firenena. Fasairana ny tanora na ny efa lehibe fitadiavana asa zany efa iarahantsika malala eto amin'ny firenena. Indrindra moa zany eo amin'ity resaka hoe entrepreneuriat ty lasa saika mirona makany daholo ny ankabetsahan'ny tanora rehetra miafina ao ambadiky ny informel efa ao anatin'ny programme siezaka izany syndicat ny sarty mahatao moa zany amin'izao fotoana izao rehefa mandeha ny hoe ahoana no ampahafantarana an'ireo mpianatra sy tanora ahafana misitraka ilay atao hoe asa mendrika alohan'ny idirany ao anatin'ilay sehatry ny asa. Dia ny aty am-boalohany efa any zany ilay izy mila hitsy dia am-boalohany hoe any informel no tena ahitana ny tombontsoa rehetra fa tsy ao anatin'ny informel. Ankoatra izay, tsy manana politika mazava ihany koa fa ny fanjakana hanohanana ny tanora amin'ny hasehatry ny asa. Efa teneniko teo moa zany hoe mirona bebe kokoa makany amin'ny entrepreneuriat zany na ny fandrarana amin'ny tena ny mpiasa, mila amoraina aloha zany io anankiray satria lourdeur administratif ny création d'entreprise eto amintsika tena mavesatra ka any ny olona ka lasa mirona zany makany amin'ny hoe tsisy misava zany io, tsisy maharaka io fa ataoko fotsiny le asa dia rehefa sendra ny olona izy rehefa avy eo tsy tanzia ale. Andro an-tsehivina ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena momba ny asa. Hetsika maro no nentina nankalazana izany manerana ny nosy. Ireo hetsika ireo izay samy nivohy avokoa fa tsy ampy ny fananana asa eto amintsika ary tsy manana ny lanjany ireo fa sandika ny mpiasa mitondra teny ny mpiasa na eny anivony ireo fa sehatra asa tsirairay avy na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana.